Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra izao talata maraina fa 1 volana janoary izao. Sotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny hery avy aminy indray amin'ity anio ity ary hiasa amin'ny fiainantsika tsirairay avy any izay ny faniriantsika. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinaina anio dia vavakantsika. Andriamanitra tsara indrizan-danitra mbola faly izahay mampiatrano anao amin'ity maraina ity. Mangataka aminao mba mila ny antsoina sy ny heloka rehetra ary hitondra anay amin'ny fahamarinana avy aminao hatrany. Kometezinao hiasa amin'ny fiainana tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe miomana ho amin'ny fivoriana masina. Nalaina amin'ny Jakoba 4:9-5 ka hatramin'ny 10 manao hoe manatona an'Andriamanitra dia hanatona anareo izy. Diovy ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry mporosaina. Manetsehatra teny ao anatrihan'ny Tompo dia hanandatra anareo izy. Amen. Toy izao ny asa azo ny fianakaviana atao mialohan'ny andehanana any amin'ny fivoriana masina. Aza atao laharam-pahamehana ny fikarakarana sakafo sy fiakanjanoana ary aoka tomboka ao tokantrano ny fandinihan-tena lalina. Mivavaha intelo isan'andro ary aoka ho be fikirizana tahaka ny Jakoba. Ao an-tokantrano no toerana ahitanan'i Jesosy. Eto miaraka aminao any amin'ny fivoriana izy dia ho sarobidy tokoa ireo ora olanianao any. Miasa ao an-tokantranonao ho any amin'ny fanahinao ho any Kristy ary ho an'ny hafa. Mivavaha mihoatra noho ny fanaonao hatrizay. Aoka ho toritory foana aty an'Andriamanitra. Alaminy tsara ny tranonao many ho amin'ilay fotoana ny zanakao ampianaro azy ireo fa tsy niaka ny tsara tarehy akory ny zava-dehibe raha izy eo anaty an'Andriamanitra fa ny madio tanana sy ny mahitsy fo. Esorany sakana rehetra manelingelina ny lalan'izy ireo. Alamino ny fifandirana mety misy eo amin'izy ireo na eo aminao sy izy ireo. Manasa ny Tompo ho ao an-tokantranonao ny fanaovanao an'izany ny araka aminao ny anjely eo am-pandehanana ho any am-pivoriana ka androka ny aizina sy ny anjely ratsy ny fahazavany sy ny fanatrehany. Efa firifiry moa no very noho ny fanaovana tsirambina n'izany asa izany. Mety hahafa-po, ampientanentana sy hamelombelona anao ny toriteny saingy tsy ho tsapa ao am-po ny herin'Andriamanitra manova sy manavao ary tsy hisy asan'ny lalina sy maritra araka ny tokony hoe izy. Aoka ho ombona ny avinavina ary aoka ho tafiany fanahy ny akanjom-pahamarinana sarobidin'i Kristy dia sitraka amin'ny mpifaliana tokoa an'ilay fivoriana ianao ho tahaka ny vavadin'ny lanitra ho anao izany. Tokony toy hatrany hatrany am-piangonana io aza fanetsetena sy fandinihan-teny io mba ho voaisitra mialoha ny fisehoantsika manoloana an'Andriamanitra. Hiala ny adilahy, hiala ny fisarambazana rehetra. Ataovy ampahamatorana izany asa izany. Ary entinao miaraka aminao ao am-pivoriana mantsy ny fisalasalanao sy ny finomanao ary ny adiady ataonao io dia ampiditra anjely ratsy ao ianao ary hitondra fahamaizinana naiza lehanao. Kanefa handray an'izany torohevitra tsara izany isika ka ho tsara fiomanana ny amin'ny zavatra rehetra ary azo tombontsoa lehibe dia ny fiasan'ny fanahy masina ao anatintsika tsirairay avy. Amen. Andriamanitra tsara indrizan-danitra mbola misaotra anao izany amin'izany toromarika nomenao anay izany amin'ity maraina ity. Ampio izahay mba ho taratry ny fitiavanao tokoa sy ny fisehoanao ny fiainanay ka ny anjelinao rery ihany iny no anana anjara aminay sy ampiseho ny maha-Andriamanitra anao sy ny mahazanaka anay amin'izay rehetra misy anay, izay rehetra sahanay. Anaran'i Jesosy. Amen. Sorry.
miaro